zao fanompovana zao dia tontony tanana sy ireo teknisianina mety amin'ny chapelle militaire Ambohibe ho antsika amin'ny fitaizam-panahiny voalohany rehetra manerina ny nosy nomana ny fonom-panahisantsika isika hiatrika ny tompony ny salama faevatra amin'ny zato nao isokatra manoloantsika ho arahana voalohany ao amin'ny firana FFPM ao erizany dia isy vavaka dia manasanao anaraka tsara fanompovana amin'ny fitsanganana ho an'izay mbola tsy nitsangana salama faevatra amin'ny zato nandimy faevatra mipoporatra amin'ny fahatimy amin'ny telopolo ho arahana voalohany amin'ny voalohany no raitsika salama fa efatra amin'ny zato andimy faevatra mipoporatra amin'ny fahatimy amin'ny telopolo hiaraka mamaky izany isika eny amarina sanao Jehova fa elena nanaovanao azy rehetra eny izavy nataonao ny tany iny ny ranomasina sady lehibe malalaka any misy zava-mihetsiketsika sy talosaina dia zava-mananaina ny kely na ny lehibe any narehan'ny saminy sy mitozona izay miforonao ilalao any ireretrereny andry anao mba hamenao maminy amin'ny fotoana manomenao dia manamina izy manokatra amin'ny tananao ianao dia vosoa izy manamina amin'ny tavanao dia raiky tahotra izy alainao mirainainy dia maty izy ka mody ianao mivovoka nanalana azy maniraka ny fanahinao ianao ary izy ary manavao ny taleny tany ianao ho mandrak'izay ny voninahitry Jehova oka Jehova ifala amin'ny asa jereny ny tany dia miloko tendrany ny tany amin'ny tenipotra dia midonaka hira ho amin'ny Jehova raha mbola velona koa ankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina ho maminy ny fisainako azy izany falo amin'ny Jehova ho lany tigna tsy eo ny tany manota raha ratsy fanahy tsy ety misony misaora amin'ny Jehova ny fanahiko Halleluia amen mihirao nisaotra midera mankalaza amin'ny voninahitranao izay Andriamanitra marina miteny mpanao salama izao rehetra izao dia miandry ianao omenao hanina amin'ny fotoana
olombelona ny itiavanao azy fa nataonao mariky amin'ny anjery izay ka nomeno amin'ny zavatra rehetra. Ianao no mandidy alainao ny ainay dia maty izay ka mody amin'ny irahanao ny fananao dia miavao izay manak'izay ny voninahitrao ny tany dia miorooro rehefa tenenao ary izany no ankarazanao Andriamanitra anao izay satria mbola fotony fiandrona ihira ho anao tokoa izay raha mbola velona satria mbola velonay ankehitriny izay kakapo amonjeny dia mankalaza anao satria mbola miaina tsy hainay mamorona ny fofonaina mivavolonay maro efa lasa maro efa midomandy amin'izao zava-miseho firenena izao izay kosa mbola mifaly aminao mbola tsy raha milingana koa Andriamanitra masina izao fanompoana masina izao mba ho baraka tsy ahoana mparatsiny iderainao ianao amlezana ny voninahitra anao ngatany amin'ny familan-kely satria mpamotra izay ngatany amin'ny fiadana ngatany amin'ny fitahina koa anao fanamasina ny iveta aminay anamasina ny tokotrano tsirairay na ena amin'ny fiara fitatera miazanay izay misy fotaman'iray zao sazy feno izay manome teninao amin'ny olona rehetra izao dia masiny izay rehetra fa tempolo ny fanamasina koa ianao Andriamanitra mety aminay satria mpamidina ianao mahita ny olona koa ianao fanamasina namasina anay koa ianao Kristy kosa hitoetra voanay ianao Kristy izay nampiantanay vavaka manao hoe rany Andriamanitra ao masina ny anarako dona ny fahafatarao atao any sikaponao ny teanatany ny eo any amin'ny afasazanay ary nomenany tahaka menany izay aminay aizatona ny fahafanana manafany amin'ny asa amin'ny fahafanana sira amin'ny voninahitra mandrakizay. Ipetaka ianareo io manao fihainona amin'ny tenin'Andriamanitra isika ka ny hira fahafolo sy roanjato ny hira fahafolo sy roanjato amin'ny voalohany sy ny fahatelo mialohan'ny vaky telo ary amin'ny fahadimy rehefa iomanao amin'ny totelo isika hitsangana isika rehefa manao ny amin'ny fahadimy ao amin'ny vaky telo folo sy roanjato amin'ny voalohany sy ny fahatelo. Tenin'Andriamanitra izay voalatra antsika ny tantara faharoa fahatelopolo ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Tantara faharoa fahatelopolo ny andimy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Ezekiana niraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy Manase ho ambaka-nisany any an-tranon'i Jehova amin'ny Jerosalema hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia
niara-ny hevitra ny amin'ny ny Paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro izany izy, satria nisorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra, ary ny olona koa tsy mbola volo tany Jerosalema, ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany, dia nandidy handefa teny eran'ny Israely rehetra hatrany Berseba ka hatrany Dany izy, mba hankanisan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehovahandriamanitry ny Israely any Jerosalema, fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasa ny tsy mandoa ny tany mitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka tetin'ny Israely sy ny Joda rehetra, ka nilaza araka ny tetin'ny mpanjaka hoe: ry zanak'Israely, miverena amin'ny Jehovahandriamanitry Abrahama sy Isaka, ary Israely mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo izay tsy azo ny tanan'ireo mpanjaka ny Asiria. Aza manaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovahandriamanitry ny razany, ka dia natombo ny figagana araka izao hitanareo izao izy. Ho aza manamafy ny antokareo toy ny nataony razanareo, fa atolory amin'ny Jehovah ny tananareo, ka midira ao amin'ny fitoerany masina izay no hamasiny ny mandrakizay, ary manokoa amin'ny Jehovahandriamanitra reo mba hiala aminareo fahatezerany rehetra. Fa raha miverina amin'ny Jehovah ianareo, dia azo famohamako eo anatrehan'izay mitondra azy ny babo, ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ny tany ity izy, fa miantra sy mamindra fo Jehovahandriamanitra, ary tsy mba hiampoanareo izy raha miverina aminy ianareo. Toizatsika ny vaky-teny asan'ny apôstôly 10 ny andiny 17 ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Ary rehefa nitsahatra tsy miteny izy roalahy, dia namaly Jakoba ka nanao hoe: ry rahalahy, mieno ahy. Simeona efa nanambara izay nitsitsovan'Andriamanitra ny Jentilisa tamin'ny voalohany hanalany olona amin'ny hankalazana ny anarany, ary mifanaraka amin'izany ny teny mpaminany araka ny voasoratra hoe: rehefa afaka izany, dia hiverina aho ka hanangana ny tranonay Davida izay efa nianjera, ary hanangana izay efa rava aho ka hanamboatra azy indray, mba hitady ny tompony olona sisa sy ny Jentilisa rehetra izay efa niantsona ny anarako ho Jehova, izay manao izany zavatra fantatra hatramin'ny voalohany indrindra izany. Koa dia izao no hevitra: tsy mety raha isika manome fahasahiranana ny avy amin'ny Jentilisa izay miverina ao amin'Andriamanitra, fa aoka hanoratra epistily aminy isika mba hifadiny ny hena fa vitavetana terina amin'ny samby sy ny fijangajangana ary ny zavatra kendaina sy ny raha, fa hatramo razana, fa iny dia manana izay mitory azy ao amin'ny isan-tanàna mosesy, fa vakina ao amin'ny sinagoga rehetra isan-tsabata ny teny. Andeha hiaraka hitsangana isika riavako hamaky ny filazana tsara ny Jesosy Kristy tompo araka ny Marka toko voalohany. Marka toko voalohany iny andiny 7:10 sy ny 8:10. Ary rehefa voasambotra jaona dia nakany Galilea Jesosy nitoy ny filazana tsara n'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka minono ny filazana tsara. Amen. Ray masina manamasina ny fahamarina, ny teny ny fahamarina. Amen.
misaotra anao izahay Andriamanitra fa afaka namaky indray ny teninao izay voasoratra ato amin'ny baibolinay. Misaotra anao izay satria ao anatin'izany no hanambaranao ny sitraponao ho anay handrenesana indray izay tianao ivelomanay sy iainanay amin'izao tontolo izao. Ho ankehitriny Andriamanitra, mangataka ny fanahinao masina izahay ho aminay tsirairay, ho amin'ny isan-tokantrano izay manaraka izao fotoana izao, mba ahafahany mandray tsara izany teninao izany, hanana ny fifantohana tsara ihany koa amin'ny fandraisana ny sitraponao Andriamanitra, ny mpanomponao izay hanazava izany teninao izany aminay. Eo feno ny fanahinao masina tahaka izay fananomana ny mananao amin'izany, mba hafapaka tsara ny teninao Andriamanitra aminay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Kristy mivavahana eto izany. Amen. Andininy fahadimy amin'ny folo sy roanjato. Eo masonjo visy tahaka zay rehetra nataon'i Davida ray. Nahazo
mpanjaka tsara indray zany Israely Ezekiel anarany nanao zay mahitsy izy. Nampiverina olona tamin'Andriamanitra izy amin'ny fahatsiarovana manontolo io laza amin'izany. Rehefa niverina nivavaka amin'ny olona nisonafana amin'ny tempolo, mbola nahatsiaro Ezekiel amin'ny misavana tsy ampy. Ary zay niverina ny toko fahatelopolo eto nisavana tsy ampy satria niverina nivavaka amin'ny olona mamasina indray ny tempolo tamin'izany. Tokanotsy ilay tempolo satria vao vetaveta ilay tempolo ary very asa. Mbola misavana tsy ampy. Tokony mbola mila miverina kokoa amin'ny Andriamanitra ny olona Ezekiel. Izay ny avana nidirana ny toko fahatelopolo eto na soavy izy ho an'ny firenena manontolo tsy amin'ny Juda ihany fa amin'ny Israely hoe miverena amin'ny Andriamanitra ianao. Izany koa no afatry ny kareny zao hoe kristianina miverina amin'ny tompo tanteraka, miverina amin'ny tompo tanteraka. Zavatra roa ihany no raisitsika amin'izany ny fiangonana kristianina miverina amin'ny tompo dia manaiky ho amasin'Andriamanitra. Hitantsika izany amin'ny fahadimy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny tantara faharoa fahatelopolo andimy voalohany hatramin'ny fahadimy. Manaiky ho amasin'Andriamanitra. Eto zany Ezekiel nanoratra namono soratana nefa kitsika nandimy voalohany sy ny faharoa. Ary Ezekiel naniraka tany amin'ny Israely sy Juda rehetra ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy Manase koa mba hankalesina tamin'ny Jehova amin'ny Jerusalema tamin'ny Pasika ho amin'ny Jehova Andriamanitra Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mpamin'ny fiangonana rehetra tamin'ny Jerusalema dia niara-hevitra ny amin'ny tanemanan'ny Pasika amin'ny volana faharoa ndimy fahatelo. Nefa tsy nahatanana azy tamin'izany amin'izany izy satria nipisorona tsy mbola namasina ny tenany loatra ary ny olona koa tsy mbola vory tamin'ny Jesu. Ikan'izany avy ny zao hitany Ezekiel fa mbola tsy ampy ny fanompoam-pavaka tamin'ny Israely manao antsoavy tamin'ny Pasika izy. Io Pasika zany ao misy pitsopitso misy tenin'Andriamanitra mamarika ny mpanimo. Tsy voaja izany, tsy voaja ny tenin'Andriamanitra. Dia miandry Ezekiel na mipisorona sy ny vavahana tsy monana tsara, tsy nanamasina ny tena. Ka iny anisan'ny zavatra tsy mbola tanteraka tao amin'ny Israely sy Juda. Dia nanao antsoavy nafika andro mihitsy ilay Pasika tamin'io fa tsy mety ny natao taloha. Ao avana dia mampieritreritra antsika ankehitriny hoe sao dia fanompoam-pavahana ataontsika mihitsy tsy mety ka afika ao an-tranonao amin'izao ankehitriny izao. Afika ao an-tranonao mba ho masina ianao sy ny tokantranonao sy ny ambolana. Teto ny Pasika nafika nanaovana antsoavy tokony amin'ny volana voalohany nafika amin'ny volana faharoa arafika satria tsy mety ny tanemana azy. Didin'Andriamanitra raha ny fitaneman'ny Pasika izany. Ary nanaiky ny olona rehetra hatramin'ny Beerseba ka hatramin'ny tany tandan'ny Pasika satria besy maro mihitsy tsy nanara. Ary sao dia efa zava fiekentsika hoe nantena lehibe sao dia efa fahazarana ny amin'ny am-piangonana satria efa atao atinieny satria natao baptisa tao natao mariazy tao dia mankano ny fiangonana. Tokony eritreritra isika tao ny fanompoam-pavahana dia fotoana iraisany voakan'Andriamanitra ampahany ihany ny tenin'Andriamanitra. Ary sao dia mba zany tsy ampy sao dia tsy ampiahin'ny tenin'Andriamanitra ny olona fa hijery olombelona, hijery kilemany hafa. Ary zay zany tokony ampihetretantsika ny anakavo hoe ahoana dia inona ny antony ampianany olona amin'ny fiangonana ka mahatonga ny olona sasany miala mivavaka satria tsy voavangy misy manjono na kely loatra ilay malompona ny takan'izany. Zany hoe nampiananao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Aterina amin'ny tokantranonao ny fanompoam-pavahana ankehitriny na masina. Ny zanak'Israely rehefa fotoanan'ny Pasika dia miombona mamono zanak'omby Pasika ny tanana zay tena rehetra voasokatra ao na ny kely na ny lehibe. Ary zany manambara ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra. Naiza misy tenin'Andriamanitra sy sakramenta dia misy fiangonanao. Ianao dia efa naizany sakramenta zany ka nanaovana batisanao ary hoe zao tenin'Andriamanitra izao. Havaozina ianao, hamasinina ianao amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny batisa
ny ambonambona telo amin'ny tompo dia ho vovozy. Ka rehefa miverina amin'ny tompontsika dia tsy maintsy manaiky ho amasin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana no amasin'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'ny teny. Ao amin'ny Timoty voalohany toko faha ny andininy fahavalo sy ny fahasivy ny vaditsika. Timoty voalohany toko faharoa ny fahavalo sy ny fahasivy. Timoty voalohany toko faharoa ny fahavalo sy ny fahasivy amin'ny anan'ny tompo. Koa tiako ny lehilahy hibaby ny tontolo hoe manana-tanana masina tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny fifanirana. Toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahomankina sy ny famonantena fa tsy amin'ny vonoranona sy volamena na fitafiana sarobidy fa amin'ny asa tsara arak'izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'Andriamanitra. Tamin'ny andron'ny apôstôly Pavla, indrindra tamin'ny andron'ny Timoty, hitantsika koa zany amin'ny Timoty tsy vita ao amin'ny trano fiangonana na amin'ny tempona na sinagoga na trano fiangonana ny fanoloam-pivavahana, fa mankany tokantranon'olona izy ireny namaky ny mofo. Ka zay no tonga ny Paoly miteny ny lehilahy rehetra tokony hitary-bavaka any amin'ny trano. Manentana ny lehilahy rehetra hitary-bavaka amin'ny tokantrano tsirairay avy ny Paoly apôstôly. Fa ny fiangonana dia tsy vita ao amin'ny trano fiangonana fa anatin'ny tokantrano, satria amasin'Andriamanitra ireny. Mety izao amasin'Andriamanitra fa ireny izao fanompoam-pivavahana tolotranao izao, fa tsy mandeho azy na zavatra kisenasena ho eo izao fanompoam-pivavahana izao. Fa Andriamanitra te hanamasina ny vahoaka ary sokafy mana-masina ny tenanao. Ahoana izy telo soratra masina ao koa fanotraneo fa tempoly fanamasina ianareo. Raha misy manimba tempoly fanamasina tempoly na dia ho somban'Andriamanitra ianao mihitsy amin'ny tempolin'Andriamanitra izany. Ka meteza ho amasin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana atanao ao amin'ny tokantrano na amin'ny hariva na amin'ny maraina na amin'ny antoandro dia misy fotoam-pivavahana aminao hanamasinana ny tompo. Fiangonana velona amin'ny tompo dia fiangonana manaiky ao amasin'Andriamanitra. Ary zany manaovana izy ity amin'ny soava na ny tokom-pivavahana na ny kely na ny lehibe manamasina ny tenanareo ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana. Fa ny zavatra faharoa mbola tsy ampy nanaovana izy ity amin'ny soava dia ny fialana mihitsy. Mila miala amin'ny ratsy fanao efa miverina amin'Andriamanitra. Hitantsika zany amin'ny andininy manaraka dia eny amin'ny fahaenina hatramin'ny fahasivy. Mila miala amin'ny ratsy fanao, mila mitodika amin'ny Andriamanitra. Veriverina ao izany. Dia jerentsika ny tantara fahatelopolo amin'ny fahaenina, fahafito, fahavalo. Dia lasa misy mamontona amin'ny taratasy avy amin'ny mpanjaka sy ny mpanamaka hitety ny Israely sy ny Joda rehetra ka nilaza ny didin'ny mpanjaka hoe: ry Israely eo miverina amin'ny Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka. Ary Israely mba hivereniny amin'izay sisy aminareo izay tsy ho azo ny tanan'ny mpanjakana sy azo manahaka ny manainareo sy ny rahanareo izay nivaroka tamin'ny Jehovah Andriamanitra nivaza. Ka dia namtony figagana arak'izay hitanao izao. Koa ny aza manamafy ny atokareo toy ny nataon'ny razanareo, fa tokoro amin'ny Jehovah amin'ny tananareo. Ka midira amin'ny fitoerany masina dia ho amasininy mandrakizay ary manompo an'i Jehovah Andriamanitra mba hiala aminareo ny fahatezerany rehetra. Mila miala amin'ny ratsy, miverina mitodika miova rehefa mitady fahamasinana amin'Andriamanitra dia mila miala. Ny mpanjaka eto mandidy, ny mpanjaka eto mandidy ny Israely sy Juda miverina amin'Andriamanitra dia hiverina izy. Andriamanitra miova, Andriamanitra miverina, Andriamanitra mitodika, tsy miampo izy rehefa miverina aminy ianao. Andriamanitra miala amin'ny fahatezerana ka midina ka mitodika aminao. Aza matatahaka ny ratsy, aza manova ny ratsy teo aloha. Tsy fotoana fijanonjanonana intsony izany, fa fotoana fanaovana dikandava ho amin'ny fahatsarana Andriamanitra.
hoy izy fa misy rahalanao any baba, misy raha babinao any zanak'areo any, ka ianao rehefa miala ratsy misy fiantraikina amin'izy ireo dia amin'Andriamanitra avokoa izy ireo. Ny andininy fahasivana io batintsika andininy fahasivana fa raha miverina amin'Andriamanitra ianareo dia azo famorampoana hatrehan'izay tolazo baba ny raha laninareo sy zanakareo ho tafaverina amin'ity tapizy fa miandra sy mamira fo Jehovah Andriamanitra reo ary tsy mba iamboanareo izy raha miverina ihany. Ilo izy azy fitiavan'Andriamanitra tsy ho anao ihany zany fanompoana izany fa ho any havanao lavitra mahafatao manjoany olona reo maty amvelany any miava ny zamana zay tsy ilevina ty Madagasikara no miaretina fotoana tokony saintsina amin'izany efa tonga anaty tokantranonao izao fanompo amarina zao mba tonga Andriamanitra hianatra anao amina vonao ka ihany anaty tranonao ny ratsy rehetra ka tsy tokantranonao maso tokantranonao mba oto ray mpianakaviana ary zanaka maditra mba amono ray sy reny fa malahelo anao ray amanao amin'ny atanao feritreny izy na dia tsy miteny azy miala amin'ny ratsy. Mpanjaka lehibe no miteny aminao ankehitriny marika toko voalohany amin'ny dimy fahadimy folo Jesosy Kristy no miteny aminao marika toko voalohany amin'ny fahadimy folo efa tonga ny fotoana efa kaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebaly anareo kamono ny filazana izany le hoe efa kaiky ny zavatra mandingana mandondona fa tsy le fotoana koa le hoe akaiky resahany fa raha tahaka ny filazana loza misy fotoana dia fa tsika misy loza tatao zany hoe tsy verina intsony io fanjakan'Andriamanitra io fa tonga io akaiky ianao ka anjaranao sisa ny manapakevitra efa mianatra sy miatra ny fanjakan'Andriamanitra ka anjaranao miala amin'ny ratsy ny ofa ary zany no natao tamin'ny Jerosalema tamin'ny Jerosalema amin'ny asa apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo nitory tamin'ny Kristana nitory tamin'ny Jery Kristy ny Paoly apôstôly dia maro ny voafolo dia misy olana ahoana no natao rety ho forana ve izy rety asaina tanana Mosesy ve misy privé tamin'ny Jerosalema napahana eny ho an'ny Kristy tamin'ny Jery Kristy rehefa nanao famelabelana Paoly apôstôly rehefa miteny Petera ny lazany hevitra sy ny tantarany natanezany tany amin'ny Jery Kristy dia nanapoka izy akao zay lehibe viko natao Jerosalema ataontsika tsy alahirana ny Jery Kristy miverina amin'ny tompo fa aoka kosa izy hiala ny ratsy ny tena fadiny amin'izao kareko zao fa tsy fombafomba fotsiny ka ataontsika ho izy Jakoba tsy handeha hoe forana indray zareo nahitanana sabata ray sy fa ahoana sika andiny faharoapolo oka isika totrepistily any mba hifandimena sy mivavetavetana tena misampy sy fijangajangana alors izy fatona ratsy ho Jakoba dia tafiditra anisan'ny vokon'Andriamanitra izy ianao koa ankehitriny taomana hiala ratsy Ezekiel niandro Israely sy Juda fahiny manana sina amin'ny tenanareo mety izao masin'Andriamanitra ianareo kanefa koa niandro izay miala ratsy fanao mba ho tena tafavelinao amin'ny tompo ianao koa ankehitriny tsy Ezekiel tsotra niandro sanao fa le mpanjaka ny mpanjaka amin'io raha mbola ihainy feno ianao azamanao fa le mpanjaka ny mpanjaka ny miandro sanao hoe meteza ireo amasina amin'izao fanompo abana izao meteza ianao hiala amin'ny ratsy fa miandro sanao ny tompo ampiory any ny tanana ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izay ambarany mianatra sy aminao zany
tsy nahatanteraka izany. Ry Tompo Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpamonjenay. Isaoranay ianao ny teninao izay mirakitra ny sitraponao nambara taminay teny ka mandidy anay mba hanaiky ho amasinao Andriamanitra ary hiala manatsy fanao ny fiomanana ny Paska amin'izao vanim-potoanany karena izay diavina izao dia tsy fomba fotsiny ihany fa misy ny zavatra izay tokony hitandremanay ary anisan'izany ny fahamasinany sy ny fitandremana ny teninao Andriamanitra ialanay amin'ny ratsy izay fanaonay. Andriamanitra, mifona aminao izay ranandre izany satria tsy tanteraka izany sitraponao izany Tompo. Mifona aminao izay efa tsy mitandrina ny fahamasinanao fa ny ratsy izay fanaonay no fikiranay ary izany no kama minay mandraka ankehitriny. Ko mitalao aminao izahay Tompo, mamindrafo aminay raha sitraka dia avelao eky izahay, matoky anao izahay fa miaino ilay tsirairay ianao, mandreny fifonanay ianao ka naiza toerana misy anay ankehitriny dia henoy ny vavaka ny fifonana izay asandratra ny tsirairay avy. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy Tompo noho ny fiainonao anay ary amin'ny anaranao no naovanay izany fifonana izany ka hangatanay ny famelan-keloka. Amen. Ny hira tanterantsika ny mafisatsika izany fifonana izany ry avaka dia ny hira 8 sy 8 ny andiny voalohany faharoa ary Thank you.
fa mafany fahotantsika ny tompo. Hoy ny apôstôly masoa, iza ny ampanin'olo Andriamanitra ny manamana azy. Iza ny manameloka Kristy Jesosy rehefa maty sady efa tsangana tamaty ka mitoetra tanaka Andriamanitra ray ka mifono antsika ka matoky ary nafafatesana ny fiainana na rehefa nampanana anjeny na ny zavatra kehitrika zavatra ho avy na mihery ny any ambony ambanatra zavatra rehetra zao tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ny abana dia mivela sy voafafaky ny fahotantsika rehetra ny amin'ny tompo koa samy ampidiran'ny tompo ianao. Sambatra nila zay voavelany eny sy voasarona ny fahotana. Sambatra nila zay misery Jehovah ary tsy misy fitakany fanahana. Ny era-pahavalapolo amin'ny efajato amin'ny voalohany fahatelo fita amin'ny valapolo amin'ny efajato fanavoazana izay mahagaga tokoa no raintsika ieratsika ny tompo ny amin'izany famelan-keloka izany. tonga amin'ny ivavaka fangatana isika izao iavako ho andeha hiaraka ivavaka isika. Isaorana ianao izao fotoana izao Andriamanitra izay ahafahanay manatona anao, ahafahanay mitondra ny fanorinay tsirairay eo am-pelantananao Andriamanitra rainay. Isaorana anao izao fotoana izao izay nahafahanay miaraka mivavaka nandreny tenao izay mitondra mananatra anay mba hanana fahamasinana hiara miratsy izay fanaonay. Misaotra Tompo fa raha nandre izany izahay dia vonina tokoa mitandrina ny fahamasinanao Andriamanitra ka hiaina izany fahamasinana izany ihany koa amin'ny androm-piainanay manontolo. Vonina izahay hiova ka hiala miratsy
fa hanao tsara izay efa andidinao Andriamanitra nay raha teo izany. Misaotra anao Tompo, ary ankehitriny izahay dia indreto mitondra aminao indray ny momba nay tsirairay avy, indrindra fa ny fiangonana amin'izao fotoana izao no zava-misy Tompo, dia tsy afaka misokatra izany trano fiangonana izany, kanefa isaoranay ianao Tompo ny amin'ny teknôlôjia izay ahafahanay manaraka ny fotoam-bavaka izay tokony iongonanay. Mivavaka aminao izahay ho amin'ny tokantrano tsirairay avy, izay manatanteraka izany fotoam-bavaka izany, mba tsy ho very maina Tompo ny fiangonam-bavaka tanterahan'izy ireo, fa tena ho amasinao Andriamanitra tokoa izany fotoana izany. Entinay ambavaka aminao amin'ny kristianina tsirairay avy ny ampahirizanao azy, ka tsy ho very fanantenana Tompony amin'ny zavatra miseho, fa hanomina ny finoany aminao Jesosy Kristy Tompo izay efa nandresy ny fahafatesana, ka na inona zavatra miseho amin'izao tontolo izao dia mpandresy ihany koa izay miaraka aminao, ampahirezo ireny olona ireny. Mitondra mbavaka ny firenena izahay, efa eto ambony nosondrazana ity ny valana aretina izay mampivarahontsana izao tontolo izao, manao ny ezaka maro samihafa mba tsy hiparitany izany ny tokony andraikitra ny mpitondra izay efa napetraka ao andraikitra ny firenena ity. Ampahirezo izy ireo Andriamanitra, ary ao ka ahefanampy tokoa amin'ny fiarovana ny vahoaka malagasy rehetra. Ianao Tompo hiaro ny mpitsabo ihany izay manao ny aitsy ho zavatra any amin'ny tompo-pahasalamana, mba ho fanasitranana ny aminao. Arovy amin'izany aretina izany ihany koa izy ireo, ary tahio miamona ny tsirairay avy Tompo izay ilaozany mety mitelitely, mety manana fanahina. Ianao Jesosy Kristy Tompony, omba ireny ankonana ireny. Izao tontolo izao tsy adininay, izay efa matahotra marobe nefa namono ny ainy Tompony izany aretina porona virusy izany. Matoky ianao izahay, fa ny zavatra rehetra miseho dia misy lalana tianao Andriamanitra hatongavana mba hahasoninao, mba ho lakinosy fanairana n'izao tontolo izao ane izany zava-miseho izany, ka mba hatonga azy hiverina marina aminao Jehovah Andriamanitra. Izany Tompo mivavaka, izany ho ilay tamponay raha misy mahasoanay, kanefa tsy votonay tao anatin'izany mivavaka izany dia angatahinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary amin'ny anarany raha teo no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay hijontsika vavolombelona amin'ny alalan'ny fanambarana ny fotontsika isika izao riavana, ho andeha hiaraka hitsangana isika rehetra hanambara ny fonontsika, ka ny fanekemponana Nikeamina na ny fanekemponana Laharana faharoa ao amin'ny Porojefijekema no iarahantsika rehetra manonona izao. Isika minon'Andriamanitra iray sy Tompo mpanao lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na nita na tsy, ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray takoan'izao rehetra, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'ny Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amiray amin'ny zavatra rehetra, izy minarina izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nomboina teo amin'ny hazo-pijaliana ny fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Pilato izy. Maty izy ka naneva, nitsangana tapato amin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ao any an-danitra izy, ary mipetraka eo tany ankavanana iray. Avy any avy iray ao voninahitra, tsara ny velona sy ny maro, ary mandrak'izay ny fanjakana. Isika ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ilay sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazay miaraka amin'ilay sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-bavana, isika ny fiangonana iray, masina, ny olona amin'ny fanambaran'ny apôstôly,
tena izao. Isika manaiky batizay ny famenan-kely sady manatena ny fitsangana maty ary ny fiainana manadrik'izay. Amen. Mahazo toerana ihany. Io mampanahy isika mpanefana samy tompo indrindra famivandrotonany kariny izao manenga ny mpanefana samy tompo rehetra hitsangana hira fahafoto amin'ny zato maniry mafy ao. Hira fahafoto amin'ny zato dia ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andiny fandehan'olo sy nanopolo notoveratra mamontsika. Hira fahafoto amin'ny zato jaona toko fahefatra ambin'ny folo. Zona tufai pada bifuna di pada pula tamfai nunggu era sini kita memakai menaram tutu zamtin zamti pokola zakam nami ramulam tuju tam nami fan panan kating panamasi seram rai menar is nam kian kanan zab derita siang peksa kanan zab derita
izay nolazaiko taminareo. Amen. Mipetraka ianareo. Teny mpanao-pampianarana nataon'i Jesosy ana mpianana nandeha izy. Ao no misy ny teny malaza hoe izay malahelo nareo samilanareo kamoty aho. Rehefa andeha Jesosy dia nilaza hoe misy mpananatra ho avy. Ina ny asan'ny mpananatra io? Ary io mpananatra ho avy io ilaintsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Tsy manao fotoam-pivavy amin'ny olon'antsika. Tsy manatrika mivantana mitamina antsony ianao, fa izy no miaraka amina. Le hoe fanamaso tsy hoe parakleto, le hoe parakleto dia olona antsoina ho akaiky, mpisolo mpampahe. Asa anankiroa ihany tsy rantsika amin'izany. Ny asana voalohany dia mampianatra. Ny asan'ny fanamasona faharoa dia mampatsiahy. Le deux fonctions didactiques et fonctions psychologiques du Saint-Esprit. Fanamasina zany mampianatra. Amin'izao fotoana izao izy mampianatra anao. Mampianatra anao. Ianao tsy mila mitarikolona hitaridarinao fa vakiry soratra masina io. Hirao mihira ao anatin'ny firana, hirisaka moramora le fanamasina. Hampianatra ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra dia hainy mino Jesosy. Ka meteza hiaraka amin'ny fanamasina. Hampianarana zavatra momba ny fiainana, momba ny fahendrena, momba ny tokantrano, momba ny fiarahamonina, momba ny fiainam-panahy. Resao ny fanamasina. Mampianatra anao izy. Fotoana ilatsika ny asan'ny fanamasina. Ary izay ny asa voalohany fanamasina. Zany tsy mety tsoa hoy Jesosy Kristy. Fa ny fanamasina mandeha amin'ireo apôstôly hampianatra anareo ny zavatra rehetra. Tsy misy tsoainareo ny zavatra rehetra. Rehefa ampianarana fanamasina. Davida ampianarana fanamasina amin'ny Salamo dia sy ampianarana avokoa dia milaza hoe hely mpampianatra ahy. Rehefa ampianarana fanamasina olona dia hely ohatra ny mpampianatra. Ka ianareo rehefa ampianarana fanamasina dia hely no mpitandry. Ary mety ahainy mpitandro koa azy ny fanamasina dia Andriamanitra. Ary ny sekren'Andriamanitra no amparana aminareo. Jesosy mahakavana izy. Zaho nakavita aminareo. Fa ny asa faharoa ny fanamasina izay hoe fonction didactique na hoe asa fampianarana ataon'ny fanamasina. Fa ny asa faharoa dia asa an-tsaina, fonction psychologique du Saint-Esprit. Pampatsiahy. Io le ataonareo teny tolondrany anamnèse. Io le atao hoe mnémotechnique. Mampatsiahy ny fanamasina. Ary mampivena mampatsiahy anareo ny zavatra rehetra. Mampianatra ny zavatra rehetra. Mampatsiahy ny zavatra rehetra. Izay zavatra tiana ho sarovana dia ampitehirizo ny fanamasina dia izao. Ny toroteretra ampianarana anao ny tramotaona, ny fampianarana ataonao tamin'ny katekomenina, fampianarana ataonao tany amin'ny sefaly, setena tay, ampatsiahy ny fanamasina. Mampatsiahy anareo ny zavatra rehetra. Mazava be. Ary izay nampitomba ny apôstôly Jean nanoratra ny filazantsara satria nampatsiahy ny fanamasina azy izany. Izany ny apôstôly sy ireo mpianatra nanoratra amin'ny testamenta vaovao satria nampatsiahy ny fanamasina azy ireo izany. Ary izany no miaina ao amin'ny fiangonana sy ampatsiahy ny fanamasina ny kristianina tsirairay. Ny tenin'Andriamanitra nisy kaditinao va, nisy tsaonao va, arakaraka izay amin'ny tsaonao no ahafantarana ny fiasan'ny fanamasina ao aminao. Mba fitsaonao ireo mpampianarana ireo. Fanamasina ny mpampatsiahy ny zavatra rehetra. Ary izay no ilaintsika. Ampianarana toy na mianatra na miasa. Amin'izao ianao azaka mamresaka mianatra ianao. Fa aza matory fotsiny na amin'lalao telefôny. Fangatana fanamasina izy mpampianatra. Izy mpampatsiahy ny zavatra rehetra. Ilaintsika dia ilaintsika ny fanamasina. Vatao tokony tamarotsika ny fanamasina izao. Satria izy mampianatra. Isan-tokantrano, isaky ny folo olona antsoina izy fanamasina ampianarana. Fanamasina ampatsiahy ny voa ny zava-tsoa rehetra avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba amin'ny fotoana izao dia avy.
dia angatao mandrakariva izany fanamasinana mpianatra ny sabatra rehetra mampatsiarana ny sabatra rehetra. Mibaraka izay. Saranao zay koa ilay fanasana tompo. Fandraisana fanasana tompo koa dia misy fahatsiarana. Izao natao ny fahatsiarana ny fanamasina mampatsiarana. Mampianara ilay anisany aminay nanana foenty ny fanamasina. Fa ny tongotra izy fanazavana ny lalana tinina. Pianara ny fanasana tompo rehetra tsy hanadiny ny amina ny kanana azy ny voady natao ny fanekeny. Mampatsiarana manay tsirariavo ny fanekeny teo ny batizana ny fanasana tompo ny fanokarana samihafa zay fanekena. Fanekena mpiano raikitra, fanekena mahampiano, fanekena. Mampatsiarana izany. Miasa mahena amin'ny fanamasina. Anatrehanay ny nanomasina miditra io. Ka ianao fanamasina mpianatra ampatsiarana. Tsy misy mahay ianao. Izany ondriko natrehanao ny mpampianatra rehetra eo ambony tany ny fanamasina. Ka metezinao mpianatra aminao rehetra. Ianao koa ny mpampatsiarana ohatra ny solosaina sy ny zavatra teknôlôjia maro samihafa ianao. Fa ny fanamasina dia pampahery, solovava, mpanao hevitra. Misaotra fanamasina fa tianay. Eo amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika miavaka masaotra ny teknisiana samihafa tsika dia mirahina nateraka izao fampivavahana izao. Dia mpamavaka manakariva mba hita fitaovana natanterahana izany isika. Ka tsy verinay isika fa isan'andro fampivavahana indrindra fa amin'ny herinandro masina izao no manam-panao amin'izany isika. Koa dia raha pitso zany isika amin'ny teknisiana rehetra hiomana dia mpamavaka izay zany hiomana amin'ny fatanterahana zany rehetra zany manomboka raha pitso ilay efitritra ny fitaovavahana rehetra amin'ny manaraka rehetra. Koa dia tokony voninahitra ampiraintsika amin'ny fiangonana masina isan'ny tokantrano. Satria ny tompontsika nantanterahana izao fanompoana masina izao. Mamary ny fotoantsika misodrano hitsangana isika rehetra. Raika amin'ny telopolo amin'ny fitonjato ny voalohany faharofahatelo alohan'ny sodrano ny andininy fahaefatra aorian'ny sodrano. Raika amin'ny telopolo amin'ny fitonjato engeleka ombanao Jesu. Jesus.
Andriamanitra ny fiadanany anamasina samy tanteraka ka okahoarovana amin'ny fananaronianareo teninareo tanteraka tsy hantsina ny fiaven'ny Kristy tontsika ka ny fiadan'Andriamanitra ny ohatra ny fararehetra iaro ny fona reny iaro ny tokantranony iaro ny hevitra reny hotahina reo antsana hotahina reo an-tanàna hotahina raha miditra hotahina raha mivoaka amin'ny tokantranona reny. Amen. Amen.